Miarabatsika amin'izao asabotsy faha 13 ny volana May 2024 izao. Feno 250 taona katroka androany ny tolona teny amin'ny 13 May ny asabotsy faha 13 May 2077, izay andro manan-tantara tokoa eo amin'ny tsika malagasy satria andro fahatsiarovana ny nanilian'ny tanora mpianatra sy ny mpiasa tamin'izany andro izany ny farasisan'ny fanjanahantany frantsay. Mbola nisy ny zioga sy mivesatra eo amin'ny lafin'ny fifanarahana na accord de coopération tamin'izany, ary koa indrindra teo amin'ny lafin'ny fampianarana izay nisy ny mizana amin'ny tanila, nisy ny tsy fitoviana teo amin'ny fampianarana an'ireo mpitsabo teny Befilatanana sy ireo mpitsabo teny Ankatso, izay nanosika ireo mpianatra teny Befilatanana hetsika hanohitra an'izay tsindry sy tsy fitoviana izay. Niakatra hatreny Ankatso ny fihetsiketsehana, nahazo ny fampianarana iray manontolo dia niafara tamin'ny grève générale izay nitondra hetsika hatrany amin'ny kianjan'ny 13 May. Lasa nitondra ny anarana an'izay 13 May moa izay moa ilay kianja, satria tamin'izany, tamin'ny andron'ny repoblika voalohany fitondran'ny tombokilahy Dadabe Tsikranana izany, dia mbola nahazo nanao fihetsiketsehana malalaka, milahatra sy maneho hevitra malalaka an-dalambe ny vahoaka malagasy, tsy takan'izao zava-misy ankehitriny izao. Fa mbola hiverenako iny fa hetsika mbola toy ny tolona tamin'ny 1770 ihany ny tamin'ny taona 1770, satria izany tolom-panafahana izany dia tsy kadô na fanomezana fa ady sy tolona andro aman'alina hitakiana ny tena fahafahana marina, satria taorian'ny fahaleovantena dia mbola tsy tomombana velively izany fahafahana izany sy fitoviana izany teto Madagasikara, satria mbola tsy maty voalavo an-kibo ireo mpanjanantany, ka tsy tonga tonga ho azy ireny famonoanan'ny Kolonely Ratsimandrava ireny, fa mbola mitsipatsipaka mialaina mpanjanantany. Ny antony namonoana azy dia satria ny vonona ny hanome fahefana feno ho an'ny vahoaka malagasy tombokilahy Ratsimandrava, ary ny vonona handray an-tanana ny toe-karena malagasy, izany ny hoavin'ny ny firenena malagasy. Zavatra tsy levo ny vavon'ireo mpanjanaka izany ka dia nampamonoany, izany hoe ny marina izany sika samy tsika malagasy ihany no asainy mifamono. Tamin'ireny moa dia tombokilahy Zimbo tao amin'ny GMP no nilaza ho namono ny Kolonely Ratsimandrava, fa mbola tsy fantatra mazava hoe iza marina tena tao aorianan'ireny asa
mampioripototra, mahatsiravina sy fahabibiana ireny zavatra tsy fahita ary tsy ao anatin'ny kolontsaina malagasy. Tsy misy hafa amin'izany koa ny namonoana ny kapiteny Sankara, Thomas Sankara, izay nijoro ho an'ny fiarovana ny tombotsoa ary nanome fahefana feno ny vahoaka Borikinabe. Miezaka andro aman'alina isika manilika ny fanjanahantany, tsy misy hafa amin'ny hai-dratsy izy ireny satria miava, manala ary atao izay hamongorana azy tanteraka fa miverina ihany ary miroborobo ary raha tsy mitandrina dia mbola vonoiny tanteraka ny fambolem-bary, izany hoe vonoiny tanteraka ny fahafahana ny vahoaka malagasy. Tady izay hevitra rehetra hifikirana hiarovany ny tombotsoany. Amin'ny alalan'ny zarazara ao an-tsakana, izany hoe isika samy isika no ataony mifandrafy sy famono eto raha tsy mitandrina sy tsy misaina, amin'izay izy milabona fehizay mihinana an'ireo fananantsika. Efa manomboka tazana taratra moa izany amin'izao fotoana izao. Tao anatin'izany drafitra maizina izany ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 1900 izay noketrehan'ny Frantsay nentina nanonganana ny fitondran'ny fioravalomanana. Tsy hivalapatra amin'izay resaka izay satria tsy ho vita ny resaka raha izay, fa porofo mitoboka mitenda ireny vavolombelona nataon'ny tompoky lafoloran-tsiraka voatahiry satria manana ati-doha ny Google sy ny Facebook tsy azo fafana, izay nanambarany mivantana fa niangavian'ny Frantsay izy hanampy an'Andriamatoa Rajoelina hanonganana any Ravalomanana. Apetratsika eo iny fa ny vokatra izany no iarahantsika mahita ankehitriny satria potika tanteraka amin'ny firenena ary tena tsy mahavanona ny famadihana tanindrazana toy ireny satria mamerina sy manome laka ireo vahiny fanjanahantany izay efa nahilika tamin'ny 1700, mbola niverenana nahilika tamin'ny 1700 dia naverina soamantsara indray azo laka ny taona 2020. Lasa ny vahiny indray izao no manjakazaka eto amin'ny tanintsika, firifiry ireo ady tany amina vahiny izay tsy maintsy ndry zareo foana ny mahazo ny rariny noho ity fitondrana voavidy ity. Tena namono ny fahafahan'ny malagasy mihitsy ity fitondrana ankehitriny saro-bakolom-bazaha ity satria tena mihena ataorana ohatran'ny fehin'antitra fahafahana eto amintsika nanomboka ny taona 2020 ary raha izao mitohy dia mizotra makany amin'ny jadona tanteraka raha tsy mijoro sy mihetsika isika mandray andraikitra. Milaza miara-mahitsy isika ny tsy fisian'izay fahafahana izay satria amina firenena dia sarobidy tokoa izany fahafahana sy fahaleovantena izany ary andro tena
ankalazaina amin'ny fomba mitalakotrokotroka, zany hoe ady sy tolona fanafahana firenena zany. Ny eto amintsika ny vahoaka izay niady izany fahafahana izany dia tsy avela mankalaza akory ireo ray aman-dreny namoy ny ainy tamin'izany ny tolona sy ny ady ho an'ny fahafahantsika. Porofo mitohaka amin'ny teny izany fa tsy ny tombontsoa amin'ny malagasy no arovan'ny io filoham-pirenena io fa ny tombontsoa amin'ny vahiny, satria tsy avela ankalaza ny tolom-panafahana akory isika, tsy avela milahatra, tsy avela mihetika, tsy avela miteny, tsy avela maneho hevitra. Ka amin'izao andro fankalazana ny tolona ny 13/May 2025 izao dia tokony ho tonga saina isika malagasy, ary tokony vonona hijoro sy hiady, tsy handrarak'ilom-bindoa hitaky ny famerenana izay fahafahana feno sy fahaleovantenan'i Madagasikara izay. Tsy tokony safidintsika intsony isika malagasy eo amin'ny resaka fifidianana, satria nanomboka ny taona 2010 dia alabato sy osika, nisy doublon hatramina tsy tambisaina no nanjaka tamin'ny fifidianana rehetra, sesy hatramin'izany taona 14 taona lasa izany. Seny lazaina fa komity mahaleo-tena misahana ny raharaham-pifidianana io no fitaovana napetraky ny Frantsay, nentiny anolanana ny safidim-bahoaka ary ametrahany izay saribakoly tiany apetraka eo. CNIT na CNI transition izay tokony nolazaina sy nampanantenaina tamin'izany andro izany hoe hofoanana rehefa tapitra ny tetezamita moa mijanona mitohy 5 taona. Ny CNI dia mbola io hitantsika soamantsara hatramin'izao io, ary mbola mitohy tsy mitsahatra ny asa maloto, satria nangana izany lisam-pifidianana izany fotsiny ara dia mahamenatra sy manala baraka fa tsy vitantsika malagasy. Tokony hiverina handeha any amin'ny garabola hianatra mamaky teny sy manoratra, tapitra tsy diso, izany hoe izy moa inona atao, tapitra tsoina. Misy olona efa vita soratra amin'ny lisam-pifidianana eny amin'ny fokontany makany amin'ny CNI, miverina avy any amin'ny CNI dia tsy ao anaty lista intsony. Ka mila mijoro isika vahoaka, efa feno tanteraka ny fepetra hisiana fitraorana, izany hoe hetsy-bahoaka tsy misy hafa tamin'ny 13 May 2025. Tamin'izany anie sakafo ara-dalàna ny malagasy, tsy nisy fahantrana ohatr'izao. Ny fahalalahana mbola afaka nilahatra sy naneho hevitra. Ny rano izany ny gabo raraka eny amin'ny paopim-panjakana, izay mipetraka teny Amparibe, eny Ambonibe eny tsy mitsahatra ny rano, eny Andohalo tsy mitsahatra ny rano. Ny jiro tsy nisy an'izany delestazy ohatrany amin'izao. Efa feno dia feno ny kapoaka sy ny vilany tokony hipoaka ny hatezeram-bahoaka. Tezerisika ary malagasy fa tsy rariny intsony izao zavatra manjoa antsika izao. Ka amin'izao andro fahatsiarovana ny 13 May 2025 izao, na tsy afaka hilahatra isika, tsy afaka
aneho hevitra dia tokony saina hirahina sy hitambatra hanohitra izao fitondrana tsy manjary izao. Any amin'ny tany mandroso izay tsy misy zany tsy fahampisan-kafo zany, mikapoka vilany, manaitra ary koa manohitra ny tsirariny, zany ohatra tokony alaitsika ka dia tsy aketsika ny tsirariny, taketsika ny fiverenan'ny fahafahana eto amin'ny tanintsika ary tsy hanaiky noviantsika ny jadona iorompaka eto amin'ny tanintsika. Masina ny tanindrazana.